Paoly eo akaikinao fa ala mahitanao indray androany amin'ny anara Jesosy dia tsofo rano izy tsofo rano fa ala mahitanao tena mitsikitsiky mihitsy hoe fa ala mahitanao mahery amin'ny anara-berin' Jesosy. Alleloia. Fa le masina hoe amenonao indray androany. Alleloia. Fa anjaranao mameno ny tenanao amin'ny teny. Teneny fa le masina Jesosy no mameno anao. Fa ny teny ianao no mameno ny teny ao anatinao. Ka tsika zany mihinan-kanina tsika zao mihinana tenin'Andriamanitra. Jesosy rery ihany no miteny mankane ty amiko izy ianareo zay mangetaheta izy manatona ty amiko manatona ty amiko izy fa izy ihany no afaka manome an'izay amin'ny Jean 7 manomboka verset 37 à 39 Jesosy miteny izay izy ihany no afaka manao an'izay famelona ny fanahy masina izay fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia tsika no mameno décision anao le izy tena kaikanao décision anao le izy ohatrany hoe ny androany zany zao dia mideside daholo tsika tsirairay avy reto hoe andehinana tenin'Andriamanitra indray eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra alala momba fanjakan'Andriamanitra alala amin'ny fanahy masina alala ny Jesosy veriko ihany le izy hoe raha olona anankiray zao tsika zao alohantsika hoe niala avy Madagasikara ka ty France dia fatapatantsika daholo zay zavatra tena important izy amin'ny président tsy voatery haintsika ministre zao tsy haiko daholo ny kapiza ministre fa ny président kosa dia haiko ny anaran'ny vadiny dia haiko ny kapitala dia haiko ina koa ny tena monument tena hoe malaza indrindra mahaiko satria au cas où mety misy manontany ko any amin'ny aéroport dia hoe zao amin'ny France dina ny visitenao any ty koa tena tsisy ilavana azy mihitsy raha ohatra tsisy ilavana ny ty any ozy izy ty zao le anabe tanàna fotsiny fa rova ianao no misainty an'le pays dia tonga dia ampidiriny ianao dia ohatr'izay koa anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao misintéressé be amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia liny ianao fa tsy hoe ampianaranga zay ampianara le hoe makany am-piangonana 25 koa makany 31 koa raha ohatra ka premier bon ampaka indray tsika miona tsy izy zany tsy etaety teo kaikanao tsy etaety zany ny fitolomana ny finanana ny tenin'Andriamanitra isan'andro tahaka ny ataonao ny vavaka zay ataonao isan'andro ao amin'ny endroit secret dia profo anankiray fa misinteressé ianao ny fanjakan'Andriamanitra ny profo anankiray ihany koa fa vonona ianao no vavolombelon'ny Jesosy marina hitémoigner azy tsy ny fangetahitanao miao anahy ny fanahy masina tena kaikanao tsy izy zay fa le etaetanao ny amin'ny resaka compassion des âmes ny amin'ny resaka hoe ny fianakavianao mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra fa ianao nampahafantaran'Andriamanitra an'izany Jesosy zany misy ny mahafantatra an' Jesosy historique fotsiny Noël, Pâques, Pentecôte, asany an-danitra, zanak'Andriamanitra, point. Ça leur suffit. Une religion, ça leur suffit zany. Dia misy indray nefa mba miditra lalindalina kokoa misy indray un chrétien de nom. Chrétien de nom indray satria papanay, satria paster ny dadanay, satria mopena ny cousin ny papanay, satria efa nisy razambehanay mba tena tao anaty fifoazana. Misy koa manao an'izany koa hoe ny razambehanay tao anaty fifoazana dia ça se passe comme ça angamba tsy mipasipasy zany io. Tsy misy mipasy teo kaikanao tsy mipasy fa zay ny zarantsika omaly tao question réponse hoe midepartager n'Andriamanitra ao anatin'ny olona tsirairay avy Romains 12 verset 3 ny foi fa anjaranao amin'izay manalehibe an'le foi anao en qualité fa tsy en quantité. Ny tena marina zany dia tsy be finoana ianao fa manana finoana Andriamanitra ianao tena kaikanao ianao hitako fa manana finoana Andriamanitra sady micorriger vocabulaire ihany tsika eto satria mibe finoana misy manana finoana manaraka be tabe mihitsy derrière fa tsisy atokony fa ny hoe manana finoan'Andriamanitra dia finoana tahaka voatsinapy teo kaikanao tahaka voatsinapy dia efa mamindra tendrombohitra. Amen. Tanareo zany fahatsarana Andriamanitra zany ka jereo le finoan'Andriamanitra
manana ny finoan'Andriamanitra. Le finoana zay napetrak'Andriamanitra ao anatinao io zany ao amin'ny Romains 12:3 napetrak'Andriamanitra ao anatinao anjaranao no mikolokoloana io ka androany ianao arabao foana ny eo akaikinao tonga soa ianao, tonga soa ianao, tena miteny ianao tonga soa ianao, tsy no ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny fa ihinana ianao dia hivoaka ianao, mihinana ny zava-matavy ny lanitra ianao androany. Le tsy ilaina anaovana régime marapitso fa le zarary matavy ny lanitra mihitsy ave hoe psaume 23 mboatsika azy psaume 23 vakitsika le izy psaume zay tena ataovy hoe iainako le izy, ataoko le izy eo amin'ny fiainako fa Andriamanitra vonona manao le izy. Ny zavatra rehetra zay voasoratra ao anatin'ny baiboly izy Jesosy tsy misy zavatra tokony esorina na dia litera ray azy ka matoa io zavatra io psaume 23 io napetrak'Andriamanitra ho vakianao androany dia ho tanterahany aminao koa le izy. Psaume 23 amin'n'anarana Jesosy: Jehova ny mpiandry ahy, tsy anany zava-mahory aho, mampandry amin'ny amaintso izy, mitondra moron-drano ny fialan-tsasatra izy, mamelobelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lala amin'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Ena dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho dia tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko ny tsorakazo sy ny tenao ireo mihitsy ny mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloko eo masony fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, kapokako feno dia feno entiko fahasoavana sy famindrapo nanaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra andro lava ao hatranon Jehova. Alleloia. Tsy hanan-java-mahory tena kaikinao tsy hanan-java-mahory ianao reo vao tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, reo vao tonga zanany, reo vao nandray ny hazavana rasa tonga zanak'Andriamanitra. Jean 1 verset 12 dia tadidio fa tsisy zavatra mampahory ianao zany mihitsy. Amen. Tena kaikinao tsisy zavatra tokony hampahory ianao zany. Any am-piasanao zany tsisy zavatra tokony mampahory ianao any am-piasana, any am-pianarana zany tsisy tokony mampahory ianao any, tsisy zavatra mampahory ianao na nikaikitry ny moka ary tsy mampahory reny satria voalaza fa izy miandry ianao dia tsy isy zava-mahory zay zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Dia raisony Romains 8 verset 28 Romains 8 verset 28 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany raha teo. Et nous savons que toutes choses contribuent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Tena kaikinao tia an'Andriamanitra ianao, matoa anao tonga eto amin'ny fanatrehana dia tia azy ianao, tsy tonga eto ianao hitady bénédiction fa ny bénédiction dia efa nataony tonga mikorina eo amin'ny toerana anankiray tsy vorin'ny assemblée des saints. Psaume 133 didiny eo mihitsy ny bénédiction, zany hoe tsy noho ianao le izy fa didiny mihitsy le bénédiction iraraka sy rotsaka eo aminao mba halena ny fahasoavana androany zanak'Andriamanitra isany. Aza miala eto amin'ity toerana ity raha tsy lena amin'ny fahasoavana, raha ohatra ka taky ny diranao eto ny ivoahanao eto dia ianao zany ny tena ketrina indrindra aminay ho aza tsy halamaina eto zany amen. Raha androany zao ny bénédiction satria école de guérison androany, école de guérison dia guérison totale androany amen, 100%. Za mety hitanareo mikadrodroka kely ny feoko fa tsy hitanareo ohatr'izao tsony rehefa mifarana amin'izao dia teneniko foana ny vady aman-janako, za mosoara ray mivoaka ny trano raha ohatra ka sendra manafika ny lelo teneniko mihitsy ty dia ampy vity ty androany tsisy tsonona pitso. Teneniko akanao masahi foana, zaho toetra foana, ianao mety tsy narary mihitsy dia raina ny tompo efa mikole le santé divine fa raha sendra marary ianao rombao ny anjaranao androany. Teneniko akanao rombao raha ngatia rombao raha matoty hoe alléluia. Familial tsika etoko entre famille tsika eto, entre frères et sœurs fanozongozonana ny finoanao eto mba hahatonga anao hijoro vavolombelona. Fa raha ohatra ianao ka marary ianao ny andeha hitondra école de guérison, ahoana ny azony ahoana ary no ny atokisany olo sao dia mba anao bison paster amin'io koa eo amin'io tenda mikadrodroka
sao dia mifindra nandana aloha mody kely dia andana miditra T1 indray aloha andana miditra T1 amin'ny école de la foi indray aloha marina zany reto ampianarintsika anana dépendance ny fanahy masina fa anana indépendance amin'ny pasteur koa amin'ny lafiny zavatra ohatran'izany hoe tsy hoe vao marary dia tsy maintsy miantso foana dia kaikinao hoe tsy hoe miantso foana fanomenanao ny fahefana ny zanak'Andriamanitra mihitsy hoe zao famantarany zao manarak'izay mila androka dia moni amin'ny anarako izy ametra-tanana marary izy amen tana fantatrareo le izy nomenan'izy izay fahefana izay tena kaikinao nomena zanak'Andriamanitra alleloia tsika zany tsy mitory tena eto fa mitory an' Jesosy izay nametraka amin'ny fanahy ao anatinao fa foazina ny fanahintsika mba hikoriana le fahasoavana amin'ny fanahin'Andriamanitra hikoriana amin'ny fanahintsika fa tsika dispensateur ny grâce ny Jesosy tena kaikinao dispensateur ianao grâce de Dieu dispensateur ny délivrance ianao dispensateur ny bénédiction céleste ianao dispensateur any ina koa guérison divine amen satria ianao le mitenenao hoe ametra-tanana marary dia misitrany reny ianao le rehefa mivavaka dia ianao le mi-intercéder ho an'ny ankohonanao izy no mivavaka dia kaikinao ianao le izy miandro zany Andriamanitra tsy tadidiko le verset fa raha sendra tadidin'ny pasteur any azafady na misy materdita nareo any amin'ny Esaïe nisy taona Andriamanitra ny andro fa tsisy ny intercéder ny olona zay mihitsy ny mahadiso ny olona fa maninona moa mila mivavaka asa tadidiny tatin'iny nisy izay fanontaniana izay koa mala fa nga dia tsy maintsy mivavaka foana fa nga tsy hain'Andriamanitra ny tokony atao amin'ny zanany hainy tokoa ary misy zavatra tsy nasainy nangatahana indrindra hoe resaka fiakanjona resaka finanana sy resaka fisotroana ary ny resaka guérison ihany koa tsy mila angatahana Exode 25 non Exode 23 25 manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hotahina ny ranonao hotahina ny ny haninao ary esorina lavitra anao ny aretina zany fahasoavany zanak'Andriamanitra zany zeta tena kaikinao hoe sambatra ndao tsika tonga dia hivavaka dia reconnaissio tsara Jesosy misaotra anao a Jesosy nomenao ny lamosinao natolotrao ny lamosinao ny daroana ny kapohana mba handovako fanasitranana raha tsy nanaiky ianao fa naharovanao raha niantso ny anjely ianao dia tena tena zay niraisina Jesosy very zahay fa nataony satana tempolo ny aretina fa noho ny fitiavanao dia tonga nofo ianao Andriamanitra velona le Jehovah raha fanaka nofo lasa tonga Jesosy Kristy tompo tonga nofo dia nitaroana sy nikapohana dia zay dia kapoka taminao zay Jesosy ho nandovana fanasitranana androany Jesosy izay ovitra ny fanasitranana zay dia mikorina eto amin'ity toeranyity kanizaniza na lahy na vavy na ankizy eto amin'ity toeranyity dia mandray ny anjara fanasitranana izy zato isan-jato amin'ny anaran'i Jesosy raha io misaotra anao zay ny amin'ny fanasitrananao ny amin'ny osotrao izay miasa mahery eto amin'ity toeranyity amin'ny anaran'i Jesosy amen tehakitsika eo an' Jesosy Jesosy daholo to iaraka tongotsika dia iaraka ideran'Andriamanitra vakitsika Salame 145 Salame 145 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito androany iaraka isakafo etsika ozy izy mipakon'Andriamanitra teo fa androany koa assemblée ana ambassadeur satria niconvoqué ny président ny ambassadeur rehetra eto Ile-de-France amen dia niconvoqué ntsika satria misy zava-baovao indray tiany hiekipena atsika entitsika mandeha manao ny asantsika izay nanendreny atsika rehefa hitatsika le psaume dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai,
et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. Amen. Amen. Notiki teran'Andriamanitra dia ao anatin'ity ity atao fitsapanao mihitsy hoe tena lehibe l'Andriamanitra tompontsika. Amen. L'Andriamanitra raintsika tena izy namorona izao tontolo izao. Je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. Chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tranao zany tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao tena miray feo amin'ny David izay Andriamanitra androany manome voninahitra anao mankalaza anao fa ny Andriamanitra izay tomponay Andriamanitra mahay zavatra rehetra Andriamanitra mavita mihoatra lavitra noho izay eritreretinay noho izay saintsainay mavita mihoatra lavitra noho izay mety tany am-pony izany izy sotra Jesosy fa mavita zava-mahagaga amin'ny fiainanay ianao tena Andriamanitra mpanasitrana ianao sotra betsaka Jesosy fa raha ny rahanao izay nalefanao tetỳ ambony tany ho ambassadeuranao dia tena araka le salamo 23 teo tena tsy manana zava-mahory izay satria manana anao izay mpiandry anay manome voninahitra anao izay Jesosy fa raha namorona ny zavatra rehetrarehetra ianao namorona ny lanitra ianao ny tany ny kitany ny volana ny zava-maniry ny biby dia nataonao tsara indrindra tamin'ny créationnao izahay olombelona ary mbola noho ny fahatongavan'i Jesosy dia mbola afaka
manjak'andriamanitra manome voninahitra anao zay raha eo manome voninahitra anao zay fa tena tsara loatra ianao a tena sambatra zay manana anao fa tsisy manana andriamanitra ohatranay ohatranao zany fa ny andriamanitra hafa rehetra nataony olona fa ny andriamanitray a tsy nataonay fa izy nanao anay manome voninahitra anao zay jesosy mankasitraka anao zay alleluia. Alléluia. Mazotoerana to. Androany tsika formena tsika androany dia iny momba n'inona formation atsika androany? Momba fanasitranana dia Jesosy no forme atsika androany dia hitanareo matetika rehefa hoe hamonjy formation na hoe hamonjy conférence dia rehefa vao miditra tsy tonga dia le olona le miforme ny eo fa misy mpanolotra izay dia ny ataon'izay mpanolotra izay miteny izy hoe le ohatrany hoe manao publicité an'le formateur izy le olona iforme atsika eo efa nanao an'izao izy efa zao ny CV-any ohatrany raha ohatra zany zao ka tonga Barack Obama ohatra nanao conférence taty à Paris tamin'ny voaingana dia sûrement le olona miprésente anazy zany hoe izy 44e président des États-Unis izy efa nanao an'izao izy efa homme le plus influent du monde izy dia nanao teo hoe izy efa zao zao daholo ny vitany dia ny mampatonga le olona manao an'izay satria tiano le olona anatrika an'le formation sy anatrika an'le conférence avy eo tiano hoe tena efa mientanentana hoe tena honore kosa afaka ho forme zany olo zany tena intéressé avy eo tsy andrika inona zao ny partage d'expérience ho ataon'izany olo zany tsy ohatr'izany dia androany zay le zavatra ho atao eto satria ozy izy le psaume vakitsika teo les 145 manomboka amin'ny andiny faefatra hoe que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Eo amin'ny andiny fahadimy misy hoe je chanterai tes merveilles. Eo amin'ny andiny fahaenina on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Eo amin'ny andiny fahafito on proclamera le souvenir de ton immense bonté. Amen. Zany hoe tsika androany alohan'ny hidirantsika amin'ny le tena formation zany dia hiaraka hijerytsika hoe fa raha i Jesosy ny forme atsika momba ny guérison dia efa ina daholo ary aloha ny efa zavatra efa vitany momba an'izay fa maninzy ny afaka miforme atsika ohatr'izany anao karazana récapitulatif CV an' Jesosy amin'ny resaka fanasitranana zany tsika izay dia efa zao ataontsika en version école pour les enfants le izy ny ankizy rehefa ohatra ka olona iray no miteny eo dia izy mihaino fotsiny dia vetivety kely izy dia matorona manao zavatra hafa fa izy mila ampiteneniny dia satria andriamanitra miteny hoe raha tsy miverina ohatran'ny zazy tsika dia sy tafiditra any an-danitra dia ataontsika ohatran'ny miaraka amin'ny ankizy kely izy androany dia zao ary manome 2 minitra anareo mieritrereta guérison fanasitranana extraordinaire nataon'andriamanitra zavatra tena marqué anao mety hoe hitanao tao anaty baiboly izy mety hoe hitanao teo amin'ny fiainanao manokana le izy mety hitanao teo amin'ny fianakavianao fa tena marqué anao le izy fanasitranana nataon'i Jesosy dia avy eo dia miteny tsirairay avy eo manangan-tanana zany zay manana satria ho jerevantsika fina daholo moa ny efa nataon'i Jesosy ampatonga antsika afaka ny teny hoe tena mpanasitrana tokoa izy dia le izy tsy hoe fijoroana vavolombelona lavabe manjary tsy afaka miteny ny hafa fa frazy iray fotsiny ny teneninao zay vonina tahoary izy manangan-tanana zay vonina oui. Alléluia.
taty Colombo ony a voanandrean'i Jesosy a dia sinusite sy ny kambon'olona ao tonga dia nanjavona tsy hitany hoe naninona tsy hitany hoe nakaiza fa tonga dia nanjavona ho azy matetika ianao rehefa makany amin'ny dokotera tsy manjavona ho azy zany le izy fa tenena ianao manao antena dia manao anty dia manao anty dia manao anty fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy a dia na ianao raha tsy tonga saina hoe fa lasa iza le izy teo fa manjavona le izy zany ny fahaiza manao an'i Jesosy izay ampianatra antsika zany olo-kafa indray oui Fokasikarabe taloha mitsikina baorika ao an-trano mihitsy ny amin'ny centre indray rehefa tena tsy manana ny fitadiavana zany roapolo zany tamin'izany fotoana izany tena mazana be mihitsy fa nasoron'i Jesosy 3 andro fotsiny dia afaka zany Andriamanitra mpanasitrana fantatry tompontsika sy manasitrana antsika zany izany fanahy masina nanafaka mameodily zany afaka manafaka antsika zany androany amen rehefa nen'izao tontolo izao mila miditra inona le ohatran'ny fiarahan'olona betsabetsaka miara-te hiala sigary reny dia anonyme dia ela be ao foana dia ohatra mijaly le olona zay vao afaka fa ao amin'i Jesosy 3 andro dia tsy mahatsiaro mijaly alleloia olo-kafa indray taty mialo ony arety maso goty rhumatisme taizana azy hatry ny ela be fa voanandrian'i Jesosy izy dia afaka dia afa-mafy an'i Jesosy zany ohatrany spécialité samihafa daholo zany tokony manatona ophtalmologue dia manatona rhumatologue dia manatona tsy haiko daholo fa ao amin'i Jesosy ray ihany dia vitany tsy mila hoe consultation be da be suivi inona fa mandray an'i Jesosy dia vitany alleluia olona roa farany angambe zay za ndray nisy alohany natongavako tato amintsika tato zany dia nisy bolina tato amin'ny tendako tato dia tsy fantatra mihitsy hoe inona le izy dia nandritry ny une semaine ako 42 fièvre foana nanao scanner tout et tout dia ny sœur mamanay no vavaka ao anahy dia niteny izy Jesosy rehefa manasitrana dia tena sitrana dia niraisiko dia sitrana ako da verina tany amin'ny dokotera dia tsisy ninina intsony tato amin'ny tenako ao amin'izao tontolo izao raha misy boly zany eto dia sokafana aloha izy dia esorina le boly dia zay vao tsy hita fa ao amin'i Jesosy tsy mila sokafana ianao fa miedaka ho azy le izy alleluia Sandray asthmatique chronique be mihitsy vao miova ny saison taloha vao miova ny saison na mafana na mangatsika dia soika sady tsy maintsy mampiasa aérosol any amin'ny hôpitaly tamin'ny herintaona nisy kely fa tsy nila aérosol intsony tamin'ity tsy narary tsontsony mihitsy alleluia miasa amin'izany raha tsy diso ohatrany hoe tsisy tena traitement alina be fa ohatrany hoe mihina fanafody foana avisy ohatr'izany fa ao amin'i Jesosy misy fanombohana dia misy fiafarana rehefa ao amin'i Jesosy amen dia zany enareo rehefa vombela rehetrarehetra teo izay olo izay Jesosy izay le hampianatra antsika momba ny guérison eto androany amen dia vonina ve tsika ho ampianarina olona ohatra izany satria rehefa Jesosy rehefa mampianatra dia tsy hoe ampianarina ianao mba ho ratsiratsy kokoa noho izy fa ampianarina ianao mba hitovy aminy amen ny olona ny teknôlôjia amin'izao zany le recherche atao amin'izao ezahan'ny olona farak'izay vitany mihitsy hoe mba atao à distance ny zavatra rehetra ohatran'ny hoe misy bluetooth commande vocale radiothérapie sy ohatr'izany fa ny an'i Jesosy izay zavatra mbola karohana mbola la pointe de la technologie zay efa maîtriseny efa 2000 ans passé efa maîtriseny efa alohany tamin'ny namorona an'izao tontolo izao mihitsy arany ohatra zao ny an'i Jesosy ny olona mila opération na ohatr'izany ny an'i Jesosy teneniny fotsiny miala dia miala le devoly sitrana
dia sitrana le olona tsangana dia mitsanga tsy mila ny antsika zao vao misy an'izany hoe ok Google cherche ino fa ny an'i Jesosy efa maîtriser ny efely zany ny olona zao hoe radiothérapie amin'izay tsy ohatrany tsy atao opération fa tonga dia avy aty ivelany dia asiana rayon tsy haiko ao anatiny dia sitrana le olona fa ny an'i Jesosy efa ela be mihitsy izy ny efa nanao an'izany mametra tanana eo amin'ilay marary izy dia mireconnaître ny empreinte digitale n'ilay aretina dia miala alléluia fa zao asehoy an'i Jesosy aloha hoe intéressé amin'izany zavatra amin'ilay izy ampianatra anao ianao satria ny tena eritreretika angamba hoe ny tsy tiany formateur indrindra raha ohatra ilay olona formeny ka tsy misintéressé mihitsy amin'ilay zavatra teneniny fa asehoy an'i Jesosy androany hoe tena intéressé ianao ny olona mamonjy formation olona mana cahier mana stylo mandray noty satria raha mamonjy formation fa tsy manana an'izany ohatran'ny idiranao teo ihany ny voanao fa ambassadeur tsika ambassadeur matoky ambassadeur sérieux tsara amin'ny fiantsoana izay niantsona anazy dia ambassadeur mandray fampianarana amen ndao tsika andray any Jesosy izay ampianatra antsika momba fanasitrahana androany raisitsika izy amin'ny alalan'ny porte parole any pasteur Onja fa raha ohatra nareo ka tena misokatra tsara masompananareo dia tsy pasteur Onja ny hitanareo fa Jesosy amen Alléluia. Raha kaikinao hoe tonga soana to mitoerana mahafinaritra hoe amen zavatra mahafinaritra be asa raha sikatra tamin'ny émission maly pasteur Tony rehefa nanao an'ilay émission dia tamin'ny voalohany izy tena voansery be ohatran'ny zay tonga dia zay mbarina ohatran'ny salama be pasteur Tony izany dia rehefa nandeha ny émission zay ny herin'ny fanatrehan'Andriamanitra niena ilay kohaka sy niena ilay sery izy mety hoe tsy conscient dans les discours surputeur fa rehefa nandeha tout au long de l'émission tsy entsony le sery sy le kohaka sy le zavatra hafahafa be tamin'ny début de l'émission teneniny kaikinao zany ny herin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe dia za koa efa miaina an'izany foana rehefa reraka be indrindray dia tonga tonay mitory-teny à chaque fois rehefa mandeha le fizarana dia tsy entsony le izy satria zay le heriny misy fanasiany le tenin'Andriamanitra amen zay tenin'Andriamanitra zay tsy miovy zay homarina mandrakizay amen zay teny zay miasa zay afaka hiasa amin'ny fiainanao androany amen teneniny kaikinao fantohy tsara andrano hoe fampianatra anao le meilleur des formateurs amen tena mahafinaritra zany remarqué an'izany zavatra amin'ny foana rehefa mitory-teny na izy ndray rehefa ohatry rehefa mitory na rehefa ohatry zavatra tsy metimety dia oloalohan'le tory-teny tsy hitantsony izy à la fin androany pasteur mbola tononona fanasitrahana fiainanao ary tsy miverina ntsony ny kohaka sy ny sery satria mifanahin'i Jehovah ao anatinao amen nizaniza koa marary tonga eto manantena fa tsy maintsy sitranao amen aza iasana saina hoe oviny ty vao sitrana aza tenenina koa rehefa ela be aza ny ty aretiny ty ny zavatra ifantohanao eto ny solution anao androany amen zavatra tokany tenenina iny zavatra tokany ilainao hoe dia tena hoe tenin'Andriamanitra le izy amen tadio tsara fa rehefa Jesosy nandehandeha tao anaty taon'ny baiboly toerana rehetra zay nalehany dia tadio tsara fa tsy maintsy misy foana ny fanasitranana amen raha vao mijoro zany Jesosy dia tsy maintsy misy fanasitranana Jesosy tsy mety tsy hitantsika velona physiquement izy fa tadio tsara fa monsieur révélé izy amin'ny alalan'ny teniny amen ka le Jesosy hita anaty baiboly iny ihany mitsangana eto androany anaramian'i Jesosy amen ka mbola tononoko feno raisy ny fanasitrananao androany anaramian'i Jesosy izy mety marary tonga teto tononona fa tsy tahaka ny derinao eto ny voany eto amen raisy fotsiny teny atao midonoriantin'ny fomba parole fa ahoana rehefa midonoriantin'ny fomba parole dia manino tsy maintsy tonga le vokatra amen androantsika hianatra momba ny guérison tenina keno hianatra momba ny guérison hoe anakafanoana anankiray ny tobile ny panoralia rehefa anoralia izy dia manino tsy maintsy militra garage aloha amen satria vérifiena daholo ny piesy mba tsy hisy pépin rehefa tonga ny course amen dia mécanicien tena démontena mihitsy ny tobile atao révision sy ny mpanao mécanicien zay mba tena hoe rehefa tonga zany ralia assuré fa tsy zavatra manino amen
tenenina akaiky ianao koa andeha lavitra be anao io hoe teneny mihitsy izy ka alohantsika andeha lavitra be a mila formation aloha tsika mila manino mila miditra garage aloha tenenina akaiky mila miditra garage aloha dia jereo tsara mécanicien rehefa mamboatra tôbila dia inona fitaovana ampiasaina inona ohatra rehefa midemonter tôbila inona clé amin'ny mécanicien misy ny clé 19 misy ny clé molette misy ny clé pipa ntsaiky misy ny clé toute sorte de clé dia ohatrany koa androany a rehefa amboarina ianao satria ianao andeha lavitra be misy zavatra tokona ihany ihany no ampiasaina eto androany dia inona le izy teny amen ny mécanicien mampiasa clé be dia be fa jesosy teny tokana menanao androany amen ka zay teny tokana zay androany a afaka ny anamboatra anao amin'ilay maran'i jesosy amen ka ny inona tsy mety aminao androany a na amin'ny aminy zany na amin'ny corps na amin'ny esprit tsy maintsy sitrana anao androany amen amen satria tonga ianao a eto amin'ny garazy lanitra tenenina akaiky ny tonga eto amin'ny garazy lanitra ianao hoe ary zao tadio tsara izy moa andriamanitra ny tena mahafantatra anao lavitra mihoatra ny olona zay tao tany amen tsy any amin'ny médecin mihitsy ianao nitonona koa rehefa marary satria médecin connaissance limité fa izy ny tena mahafantatra anao andriamanitra satria izy namorona anao amen tenenina akaiky nao fantatra andriamanitra daoly any antsipriany ao anatinao mariny zany a ianao zany raha misy zavatra tsy metimety a aza ianao le tonga dia miteny hoe misy tension kely andeha hoangy anao ria médecin traitant na ohatra misy zavatra tsy metimety kely anatiny alao aloha bilan contrôle kely tenenina akaiky ny tsy zany ny fomba fanao hoe fa rehefa misy tsy metimety a dia andana makany amin'ny le plus grand de médecin hoe amen izany anarana jesosy ny problème atsika indray a au lieu de makany amin'ilay tena mahafantatra atsika lasa mitototolo indray any amin'ilay olona zay mbola tsy mahafantapatatra atsika fa mahafantapatatra comme ça fotsiny a fa tsy tena mahafantatra atsika amen zay ny tenentsika foana rehefa manao bilan a aza mba manao mihitsy andreny bilan hoe bilan ny médecin traitant reny hoe andehanao bilan kely no fa sao dia miakatra trohany cholestérol tena kely tsisy ilainao an'izany hoe rehefa manao an'ireny ianao voalohany ndray mandovoly asain'ny médecin makany amin'ny laboratoire médical ndana manao an'irety analyse reto a hojerena aloha zay efa misy tenena misy vola voaka sady amin'izany hoe dia aveo anao a mitaitana iantan'le résultat ouais sao dia miakatra zao ny taux de cholestérol sao dia miakatra ny taux de sucre mariny zany efa nandrava an'izany daholo tsika satria manino satana en fait te apiditra ao anatinao mihitsy hoe misy tsy milamina ao anatinao dia posena ianao amin'ireny zavatra ireny fa ny zanak'andriamanitra tsy mila an'izany zavatra zany tenena kely tsy mila an'izany zavatra zany ny zanak'andriamanitra ny zavatra tondra tsy metimety izy tonga dia makany an'i jesosy izy amen dia jereo a jesosy a tsy mila vola payana ohatrany hoe makany amin'ny radio anao a tsy maintsy mila CMU tsy maintsy mila sécurité sociale tenena kely tsy mila an'izany jesosy hoe fa manatina fotsiny ianao hoe dia rehefa mino dia manasitrana izy tenenina kely hoe simple be miaraka amin'i jesosy hoe aza misalasala tsono hoe zay misy ny tenin'ny mpampandriamanitra teo rehefa miaty baiboly jesosy a rehefa miteny izy tsangany sitrany ianao tsisy parole be dia be na acte mila ataonao a fa raisina fotsiny tenenina akaikiny hoe mila mandray ianao hoe amen tadiditsika tsara ny histoiran'ny sokafaka ny baibolitsika ao amin'ny marka problème ny olona be dia be a eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia resaka incrédulité marka chapitre 6 marka chapitre 6 a manomboka amin'ny verset 5 marka chapitre 6 manomboka verset 5 à 6 vakiky rehefa hita anarimiran Jesosy. Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il imposa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait à cause de leur incrédulité, et il parcourait les villages d'alentour enseignant. Amen. Tadio tsara fa rehefa nandeha Jesosy tany micontré hafa dia sitrany daholo ny olona satria ny olona nandray azy. Fa tato Nazareta nisy zavatra hafakely. Tato Nazareta rehefa tonga tao Jesosy dia izy mihitsy nigaga hoe fa manino reto olona reto izy incrédule. Dia noho ny incrédulité ny olona dia ozy ny baiboly tsy nanao miracle izy na manao fanasitranana fa vitsivitsy kely fotsiny. Izany hoe Andriamanitra zany mahay ny zavatra rehetra foana fa misy zavatra anankiray mampilimité amin'ny puissance-ny. Andriamanitra illimité afaka miasa amin'ny fotoana rehetra izy amin'ny olona rehetra fa nisy zavatra anankiray ny ampiasain'Andriamanitra tsy niasa teto amin'ity toerana ity.
dia inona le izy l'incrédulité ny incrédule le olona ny olona to tsy mba mitondra marary akory tsy mba mitondra akory hoe tsy aika nisy eta mavesatra ohatran'ilay olona rehetra tany amin'ny contre an'Israël tsy mba mitondra akory ny kany teo ampoton'omby Jesosy fa au contraire rina nataon'ireo olona rehetra mbola miblame an' Jesosy indray izy rehefa maky tsara ozy fa izy koa tia lehilahy ty ozy izy ohatran'ilay voisin niarany lehibe tamintsika ihany fa hoana izy manana puissance lehibe ohatran'io fa nga io tsy zanaky anary andafavaratra nga io tsy niaranao tamintsika tambola kely fa hoana izy manasitrana tahaka izany misy foana kristiana indray manana réaction zany na dia efa manana an' Jesosy ary dinao sara dia hoe tsy te hanasitra an' Jesosy fa limité an' Jesosy satria micœuran'izy ireo mihitsy tsy nandray an' Jesosy mila miomana foana tsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na dia fatatsika ndray Jesosy manasitrana manina ilay fanasitrana indray tsy tonga satria mbola misy cœur incrédule ao indraindray teneniny akaiky zay ny ilana fiomanana foana hoe mifotsika zany amin'ny présence de Dieu mila tena tonga dia tena hoe s'abandonner total mihitsy hoe terre ary da ndraya teny avy amin'Andriamanitra reo olona nke nafantatra an' Jesosy fa nafantatra an' Jesosy comme le voisin du coin fotsiny nafantatra an' Jesosy le mpandrafitra fotsiny nafantatra an' Jesosy tamin'ny connaissance comme ça fotsiny tena ninona raha vao mafantatra an' Jesosy tahaka izay ianao tsy mahazo fanasitrana avy amin'i Jesosy na dia tena sitrana ary Jesosy bloqué amin'izay zavatra izay amen ny fanasitranana zany indray fanasitranana zany voalohany indrindra zavatra sitranana aloha dia indrindra eo anatin'ny sainanao teny hoe voalohany indrindra sitranana aloha sainao hoe dia mety miteny ianao fa nga pasteur za malady mental no sitranana ny saiko tsy hoe malady mental ianao fa misy zavatra hitsy kely foana ny fomba fijerinao satria rehefa miova ny fomba fijerinao dia maninona miova daholo ny fihitrehanao ny zavatra rehetra amen rehefa sitrana ny sainao dia sitrana koa ny vatanao tenenina akaikinao hoe rehefa sitrana ny sainao dia sitrana koa ny vatanao satria rehefa fantatrao hoe zao no tokony atao satria fantatrao hoe zao ny famarina ny fanasitrana dia tonga dia zay famarina zay miasa tanteraka amin'ny commandement manontolo amen dia zay foana ny tenentsika eo niveau sekoly resaka fanasitrana ho asaina na famalaonana zany na bénédiction zany na tokantrano tadio tsara fa parole ho an'ny fisainanao foana izy voalohany indrindra ho an'ny amanao satria rehefa masy parole ny amanao ray manontolo dia maninona masy parole koa sitrana koa ny coranao amen resaka ny baibolinao hoe amin'ny 3 Jean chapitre 1 verset 2 épître en 3 Jean chapitre 1 verset 2 fakiny rehefa hita amin'ny aromerin'i Jesosy bien-aimé je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé comme ton âme prospère amen len Jesosy fanasitrana fizikanao dia miankina koa no fanasitrana ny amanao amen ao tsara ny fanasitrana ny vatanao dia miankina amin'ny fanasitrana ny amanao fa raha tsy en bonne santé ny amanao tsy en bonne santé ninona vatanao amen ny cornao anao dia zay mampatonga an'izay ny aretina zao la plupart la maladie tahaka ny hoe cancer tahaka ny hoe aretina ulcère dia tadio tsara fa aretina en psychologie be dia be zao ny olona ndraindray rehefa tsy mamelanelika rehefa misy stressé dia lasa misy cancer amin'ny fiainana zany tena démontré mihitsy amina étude zany hoe olona nanana elaela foana tout au long de sa vie dia maninona lasa misy ny cancer misy ny ulcère de stomac donc ny problème ny aretina physique be dia be dia miainga ao amin'ny aretina ao amin'ny aminy amen dia miteraka zavatra ratsy be amin'ny corps fety izy rehefa tsy salama tsara ny amanao kanefa ny buan tenin'Andriamanitra mikasika an'izay amanao zay voalohany indrindra aloha amen tsy hoe tsy kasika an'ilay corps izy fa zay zavatra amin'ny amanao sy ny amin'ny esprit anao aloha ny réglena aloha voalohany indrindra dia rehefa réglé soma tsara zany dia manaiky daholo ny corps-n'Andriamanitra amen misy fotoana ny olona marary foana tsy mety sitrana satria marary mihitsy ny aminy ohatra olona tsy mety mamela elika mihitsy ohatra mila olona tezitra foana dia avy izy gaga manina vataka indreo ohatra ny sitrana mihitsy satria tsy réglé aloha ilay zavatra ao anatin'ny aminy dia maninona misy fiatraikany amin'ilay corps-ny fizika zay zavatra mila haintsika tsara zay zavatra zay dia zay mampitonga amin'ny tena hoe sitrana aloha ny amanao koa dia rehefa sitrana ny amanao dia maninona sitrana koa sy ninona vatanao ray manontolo amen dia zay mampatonga proverbe chapitre 23 verset 7 nous sommes les pensées de notre âme ozy izy anao rehefa misaintsika zavatra rehetra dia ny amantsika mandray fisainana rehetra dia io zao tsika rotrany hoe misy aretina tapaka dia ay
sao dia marary ay sao dia tratran'ny aretina hitanao dia rehefa manana zay fisainan'izay tsika zay fisainan'izay mamoky ny amanao dia rehefa zay foana saintsainanao dia lasa mipasy izy any amin'ny corps physique dia zay mampatonga antsika foana hoe zay zavatra saintsainanao mameno an'ity fisaintsainanao io foana io miakapare sy mandray amin'ny vatanao rehetra raha vao tsy mitandrina ianao dia anao zany raha misaintsaina foana hoe ay sao dia maty ay sao dia voan'ny aretina ay sao dia miakatra ny tensionko raha misy fanahina be ohatr' zany foana dia manino zay zavatra hoe tonga dia misy fiatraikany direct any amin'ny corps physique zay amen dia androany tsabona aloha ny ao amin'ny fisainanao amen tenenaka no tsabona aloha ny ato amin'ny fisainana hoe androany andriamanitra ny opération chirurgicale tahaka ny chirurgien rehefa mandray scalpel izy reny scalpel reny tena outil précis mihitsy rehefa mandidy izy dia tena précis mihitsy androany mihoatra ny scalpel ny asa tao amin'ny fiainanao androany amen ary rehefa nanasitrana izy any amin'ny amanao corps dia esprit amen reo anankity andreo sitraniny androany amen jesosy nge mahafinaritra be tsy zavatra anankiray ihany ny sitraniny fa ireo ray manontolo mihitsy amen ary reo tadio tsara un homme est fait de l'esprit de l'âme et d'un corps mila haitsika foana zay zavatra zay ny esprit no ahafahantsika mifandray amin'andriamanitra ny rehetra manana esprit ny amanao ao no misy ny pensée ny intelligence ny émotion ny sentiment ao amin'ny atin'ny amina daholinao dia ny corps ty corps vatana physique ty mila haitsika foana midiscernireo zavatra reo fa ny olona jerevitsary zavatra hoe ny olona rehetra tsy mikolokolo ny esprit io fa ty vatany ty foana isakafo andehanao vacances andeha libaliba fa l'esprit ndraindray tsy karakaraina mihitsy fa tena velo eo foana nefa zay zavatra rehefa tsy karakaraina esprit za mitenao fa tena tsy milamina koa mivatany satria vatany io lia amin'ity esprit ty atsika tsara zany dia tenenina akaikiny eo kolokolo tsara ny amina sy ny esprit anao hoe dia inona moa mahatonga zao tontolo zao manilitra an'ireo tena tsy mandeha mihitsy ny fiaina tsisy pisy tsisy joie tsisy zavatra milamina satria ny amina sy ny esprit iny tsy atoloan'andriamanitra fa vokisan'ny sakafo zay mena zao tontolo zao dia zay nge mampatonga reny zao tontolo zao reny tsy mahita fiadanana mihitsy satria tsy manana andriamanitra izy io esprit anao io zany raha vao tsy menao andriamanitra tsy aiguizenao ao fanatreandriamanitra dia tadio tsara fa mihinana sakafo zay mena zao tontolo zao foana io amen dia tadio tsara ny tantaran'ireo Daniel tao amin'ny Daniel chapitre 1 rehefa déporté tany Babylone izy sy ny akamany dia inona ny tranga zareo tonga dia tsy nanaiky nihinana sakafo tao Babylone fa ozy zay tsy mihinan'ireo sakafo reo izy fa ny sakafo hoaninay dia zay mena andriamanitra ao anay dia inona izy légume haricot dia resaka ohatrany végétarien zany Daniel chapitre 1 misy an'izay dia rehefa tavantsika tsara ny tantara rehefa samy mihinana sakafo zareo nihinana sakafony dia ireo Babyloniana nihinana sakafony ery Daniel sy ireo namany tena natanjaka be après les 10 jours fa les Babyloniana naninona reraka be daholo ny tarehana satria sakafo no andro Daniel sakafo tena mais succulent avy amin'andriamanitra naninona nassujettin-jareo mihitsy ny corps sy ny esprit sy ny âme tao amin'ilay sakafo miaraka tamin'andriamanitra tanao ny importance ny kololokolany esprit dia zay mampatonga antsika foana hoe mampatonga ny esprit anao io tena victorieux baton be mila milona io anatin'ny tenin'andriamanitra mandrakarifa amen mila sujettinao misy io esprit hoe za tsy maintsy fotsy za tsy maintsy mihina satria io sakafoko tenenina akaikinao raha vao tsy misakafo ny esprit anao dia kere hoe amen hitanao le olona any amin'ny sud reny rehefa tonga ny sécheresse dia olona kere tena tonga dia skilla kely tena mahikely ohatran'izany ny esprit anao raha vao tsy menao tenin'andriamanitra amen tenenina akaikinao sakafo tsy tsara indrindra hoe dia tenin'andriamanitra tsy afaka miala mihitsy sika no tenin'andriamanitra io raha ianao raha teo victorieux eto amin'ity tany ty tsy maintsy mila tenin'andriamanitra dia jereo tsara nge rehefa vao tsy ampy tenin'andriamanitra tsika ngambany efa niaina an'ity zavatra ty daholo rehefa vao tsy ampy fanatriana raha vao tsy ampy vavaka raha vao tsy ampy hoe louange ianao dia tadio tsara fa ohatra misy tsy metimety zany any anaty ohatra misy tsy pisy zany ohatra tsy mora tezitra mora stressé mora miakatra n'inona ny charnel rehetra tonga dia misy fa rehefa ampy vavaka ampy teny ampy présence de Dieu dia tsisy an'izany zavatra rehetra zany satria nourrir sy voky tsara le âme sy l'esprit amen tenenina ke ny kolokolo tsara ny esprit anao hoe dia zay nge mampatonga ny mpanompon'andriamanitra mampahery amin'ny SMS mampahery amin'ny tenin'andriamanitra mampianena encouragement mba tsy soman'inona mba tsy vagabonde amin'ny zavatra tsisy dikiny l'esprit fa accaparer foana ao anatin'le présence de Dieu dia tenenina kaikiny hoe fantatrao amin'izay ny zavatra tokony ataonao androany hoe amen rehefa vao misy fotoana libre ataovy ty
raisy ny baiboly mivava miraha ira fiderana zany ke tena any Efesiana miraha ira fiderana ozy izy mamaky salama satria reny rehetrarehetra reny manino reny manino mibatira ny spirituel anao mibatanjaka be ahafahanao miatrika n'izao tontolo zao fa ianao raha vao tsy mamoky ny esprit anao dia tadio tsara ho fa zao tontolo zao ny amoky ny esprit inona mitranga chômage ony vao mamokatra BFM TV tonga dia ay za koa zany tsy ahita asa mihitsy fa chômage hita amin'izao tontolo zao ay tsy azo hoanina tsony zao nitrondra fa lazain'ny dokotera fa mitondra cancer dia rehefa zany ny information sakafo vokisanao iny miditra anatin'ny amanao dia logika ho azy fa iny koa miditra anatin'ny corps anao satria la vao touché ny ama sy ny esprit dia touché koa ny corps teneniny akaikinao mifehezo hoe ny hainao manjerinao hainao manjery zany multimédia tsisy mahafantatra zavatra zay jeren'ny maso sofina dia zavatra zay tenen'ny vava en tant que disciple tsika tsy maintsy mila mahay fehry zavatra reo raha tianao ny connecté miaraka amin'Andriamanitra mila tohitra an'Andriamanitra foana reo tandremo tsara ny zavatra zay jereny fidio soma tsara ny émission za tsy miteny za mijery télé fa fidio soma tsara ny zavatra zay jereny satria misy information voaray foana ao anatin'io ny zavatra zenona za mihaino fosafosa za mihaino zavatra tsy resaka tsisy dikana fa tonga dia mihinona ny zavatra tokony inao tenin'Andriamanitra na louange sy adoration fa renretrareny manino mamoky ny ao anatinao dia mampatanjaka n'esprit anao dia qu'importe zavatra mitranga ry avelany ary tonga dia manino tsy akidika anao le satria bati tsara sy musclé tsara nino l'esprit anao aka ohatra ihany ohatra nikona amin'ny athlétisme Usain Bolt zao reny fantatsika tsara fa olona sprinter malaza be Usain Bolt efa manana talent inné izy mihazakazaka fa tsy vitany fotsiny manana talent inné izy dia tonga dia ny course tsy manao entraînement mihitsy izy fa tonga ny course dia tonga dia hazakazaka musclé manao entraînement isan'andro reny passer des heures sur une piste d'athlétisme satria tia ny tanjony dia ho voalohany rehefa tonga ny course ianao koa ny tanjonao ho paresa amin'izao tontolo zao ka mila musclé anao koa ny esprit anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy présence de Dieu teneny akaiky musclé ny esprit anao hoe amin'ny alalan'ny fanatrian'Andriamanitra amen tariaka sara tsika amin'ny importance anty esprit ty inona moa foana ny esprit amin'ny corps satria ny esprit mibaiko ny zavatra rehetra amen amin'ny spirituel mi se passé ny zavatra rehetra fa rehefa régleny ao dia baiko amin'ny spirituel monde naturel dia manino afaka manova ny situation rehetra ka teneniny akaikinao ianao hoe olona nateraka ara-panahy dia baiboly miteny hoe si nous sommes Moses nés de l'esprit marchons alors par l'esprit amen teneniny akaiky mila mandeha araka fanahy ianao ka ianao tsy afaka andeha araka ny fanahy raha tsy fokisanao no fanahinao amen mila miverimberina ohatrany fo sika mba ahafahantsika tena mametraka importance ny esprit atsika ka androany tsy mivoaka etanao raha tsy jojobile be amen jojobile égal tsara be raha misy mahiteny gasy satria ozy Andriamanitra hoe zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho ditika ihany amen androany tsika dorolo teny fanamasina eto migaratra tena tsara indriny tsika amboariny daholo zay tsy metimety ary tsy taky ny diany mety tsika eto nivoantsika eto amen assure-toi fotsiny d'être connecté fa c'est Dieu qui fera le reste amen teneny akay ny volona tsara ve ianao hoe volona tsara ve andray ny teny hoe tonga avy aminao araka izay inonao hoe amen rehefa miresaka tsika fanasitranana efa haitsika foana hoe Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy sika dia fanandre fanasitranana amen ozy koa Andriamanitra hoe ny fahasoavana tsara indrindra rehetra dia afaka napetraka Andriamanitra ao alalan'i Kristy Jesosy ny fahameza-pahasoavana zao be dia be atao tany ohatra resaka aka exemple foana na resaka football sport raha mahay sport zao tsika dia fantatsika fa Lionel Messi dia anisan'ny footballeur tena mahay be tonga dia ny olona daholo zany Lionel Messi zany fa enjana be ny pied gauche ny enjana izy raha tira coup franc satria azany nolazain'ny information misy fahasoavana zany efa napetraka efa ao anatin'ny Lionel Messi fa tsy vitan'izay nefa lizy fa manao entraînement foana Lionel Messi isan'andro mba ahafahany tonga any amin'ilay tena top indrindra asika tsara fahasoavan'ny Lionel Messi zao ao anatin'ny tongony ohatran'izany koa amin'ny sport izy zao Nadal zao mpanao tennis manana fahasoavana izy ao anatin'ny tanana manana fahasoavana inao zany mety mieritreritra be za karaketa dia ohatran'ny Nadal efa misy fahasoavana manokana ao anatin'ny Nadal dia iny zavatra iny kolokolo isan'andro mba ahafahany tonga any amin'ny top teneniny akaikinao hoe ianao koa manana fahasoavana hoe satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zarazarana maro samihafa fa meza fahasoavana ka ianao misy fahasoavana tsara be mihitsy ao anatinao amen izy mahafantatra hoe aiza le izy aiza le fahasoavana tsara be fanahy
fa misy zavatra anankiray tenenina akaikinao hoe misy fahasamina tsara be ao amin'ny tananao hoe nenina dalina rehefa mandray tenisy izy tonga dia fanenao ataovan'izao ny tananao ataovan'izao ny tananao dia tenena hoe tandeha misoazy nyity tanako ity tsy hoe hikapoka an'ilay voisin-nao tiako tenena akaikina tsy hikapoka anao hoe dia tenena hoe fay misy satana raha mahazo an'ity tanako ity satria hoe rehefa metra tanina marary dia tsy maintsy sitrana na retina rehetra amen halleloha atao tsika tiaka n'Andriamanitra aloha amen tenaka efa ao anatinao zay zavatra zay hoe amen dia le izy tsy hoe fantatrao zay famarinana zay fa mila exercice foana koa le izy mba ahafahan'le izy koa miasa tonga saram-potoana amen avec foana na dalina tsy niakina tamin'ny tanao an'iny eo hoe za gaucher be any dia vao za mahay tenisy fa isan'andro izy ery amin'ny terrain tenisy manao entraînement foana ka ianao mitianao aomby ataovy entraînement koa tenena hoe mila manao entraînement koa ianao hoe rehefa misy arety na za miandro faty na misy hoe concert fa ataovy sery aloha dia efa metra ao tanina ny olonao tenena akaikinao hoe atomboe amin'ny zavatra kely aloha hoe dia rehefa hitanao fa misy vokatra io dia manino toizy foana le izy amen fa misy fotoana ray zanak'Andriamanitra ohatrany hoe variana ny loatra dia tsy mahafantatra n'ilay fahasoavana ao anatiny dia tarazika be rehefa tonga ny zavatra toy misy mitranga tenenina akaikinao hoe fatarina ny fahasoavana ao anatinao tenenina akaiky ny fanamaherika ny ao anatinao misy puissance agoavana be ao anatinao satria Jesosy mihitsy mivelona ao anatinao amen mila terina zany zavatra zany satria ndraindray kristianina matory dia tsy mahafantatra n'le zavatra efa ananany amen dia androano izy ny tenin'Andriamanitra hoe foazy dia anareo izay matory le izy ke zavatra efa fantatsika tenena zavatra efa fantatsika le izy hoe fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiasan'ny fanamasina dia rappelena anao hoe inona zavatra zay efa anananao amen tenena akaikina mila rappelena hoe mila rappelena foana hoe zay no tonga tenin'Andriamanitra hoe averimbereny saintsaino andro aman'alina satria manino mba tsy ho adino amen ka misy zavatra potentiel goavana be ao anatinao sokavy amin'izay ary ny baibolinao Acte chapitre 3 manomboka amin'ny verset 3 efa ntsika tsara ny tantarany Petera sy Jaune fasan'le olona nalena Acte chapitre 3 manomboka verset 3 fakiko rehefa hita mahareven'i Jesosy noho nahita Petera sy Jaune efa niditra nikanjan'ny tempolo izy dia nangataka mba homena fiantrana ary Petera sy Jaune mibanjina azy ka nanao hoe mijere anay dia mibanjina azy roalahy tsara izy fa nanantena azy zavatra taminy fa hoy Petera tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana amen Petera sy Jaune zany vao nahita n'ity lehilahy ty tonga dia nanana assurance zabe hoe misy zavatra ananany amen ozy izy hoe misy zavatra ozy anananay tenenina akaikinao hoe misy zavatra anananao Petera sy Jaune zany tsy nanana doute mihitsy fa voafakahita amin'ity lehilahy ty dia fatany fa réglé le aretin'io lehilahy io satria fatany fa le puissance ao anatiny afaka hidélivrer io lehilahy io amen tenenina akaikina ianao mila mahafantatra an'izay zavatra efa nananao amen satria tsika ndray adinitsika le zavatra efa nanantsika ary ny fanasitranana tady io tsy zavatra angatahana fa zavatra efa ananana amen ary ny zavatra fananana tsy angatahana fa raisina amen satria ny fanasitranana efa vitan'i Jesosy il y a 2000 ans passé tenenina akena efa zavatra vita hoe fanasitranana dia tenena izy efa alovanao dia tenena izy efa ao anatinao fa manino fa mila voaka fotsiny ara-potoana amen tsika zany tokony tahaka amin'ny Petera sy Jaune hoe rehefa misy aretina fantatro ny atao anatiko amen efa misy fanasitranana vonona atao anatiko fa inona fotsiny tokony atao vao misy ny aretina mametra tanana dia sitrina amin'ny marana rehetra vao misy ny aretina mandroaka amin'ny anaran'i Jesosy dia miala ny esprit d'infinité rehetra ianao mila manana assurance ohatran'ny Petera sy Jaune ianao amen satria fantatrao hoe izy ny ao anatinao dia ozy izy Petera sy Jaune tsy manana volafotsy zay ozy izy na safira na diamant tsy mampigotsy zay fa i Petera sy Jaune tena izay
fa zavatra lehibe mihoatra lavitra zany ozy izy pétération no anananay amen ano zahatra zany hoe safira sy diamant zola fotsy zany a tsisy dika zany mihoatra an'le zavatra nana pétération tadio tsara fa raha nanana safira sy volamena diamant pétération tsy afaka réglé an'le canure marary mihitsy tsy ino zany na manana l'or du monde nga ho sitrana mihitsy namena an'le marary fa zavatra mihoatra an'izay safira sy diamant na volamena zay a nanana pétération dina le izy fanasitrana le izy tenenina kaikinao ianao ke tena sambatra be mihitsy hoe tenenina ka ianao manan-karena be mihitsy hoe ary zao mampiavaka anao zavatra zay anananao hoe tsy anana zao tontolo zao amen tenenina kaikinao hoe tena sambatra ianao hoe taloha foazina le zay zavatra efa anananao anany le izy ampiasao le izy taka ampetération hoe sy ananako a no meko anao amen ka fataro zavatra zay efa ananana aza very fotoana tsoa zany tototy à gauche à droite rehefa tonga ny aretina ozy teny antsika foana hoe ametra tanana na mandroaka de voly de manino tsy maintsy mitsoka amen tenenina kaikinao hoe zay fotsiny atao hoe manana foana zay atao présent ara-potoana fotsiny réaction anao fa tsy maintsy mitranga foana le izy amen satria tenin'andriamanitra nijononao a ary tenin'andriamanitra dia famarinana amen dia raha mihiritsika nirany tantantanjana hoe ahoana tantantanjana lele mifamoronana ozy izy efa eo ambavanao tsy atao andrasiny rehefa tonga dia baikonao dia raha tsaotsika mifanasitranana dia mifanasitranana tsy angatahanao fa fa ao anatinao fa mila voakanao fotsiny ara-potoana amen fanasitranana tsy angatahana fa fa ao anaty fa mila voaka fotsiny ara-potoana amen ka zao misy asika tena matsafa tena olona miafaka nge tsika tena tsika zany rehefa misy ndraika tsokony tsy tena mitozany tena miteny fa tena tsokony tsy tarazika be hoe mbola hoe tady gauche de aiza ny solution tsy ianao le tonga raha misy aretina tonga dia iantso ho amin'ny pharmacie aingana hividy fanafody na izakazaka any médecin traitant na vao misy maretina kely zaza ohatrany dia andao any amin'ny urgence aingana tenenina geginao tsy ianao zany hoe raha fantatra hoe izy ianao raha fantatra hoe inona le fahasoavana lehibe ao anatinao namina ny zavatra rehetra hoe ara-potoana amen ka zay momba fanasana fe tena zavatra mora fotsiny fa iny foa ianao a mitsorona amin'izay famarinana zay mamaly anao foana andriamanitra andamikely izy andamila izy raha tsy manatra koa kesika tsy mahita zay ny tenako hoe tongolo io amin'ny zavatra kely fa tsy hoe rehefa fasana maty a fa iny am'izay avofana amin'ny anaran'i jesosy za metraka tsangana matiny za mitenao fa raha sery tsy voandroka anao a raha vao mahita faty anao vianao tonga dia sofa anao satria tsy nisexercely olo tamin'le zavatra kely amen ohatran'izany ke fiarahamin'andriamanitra misy etapy a misy zavatra mila ataonao foana mba hahafanao mitongana amin'le dingana ambony indrindra de tenenina kely zay mahatonga atsika mila mianatra foana hoe formena tsara tsika hoe ahoana zany soldat de Christ zany a afahantsika manino manao an'izay zavatra amen ka androany za mahita fa misy zavatra sitrana sady ao anatinao amen rehefa anaty baiboly zao tsika matetika sika mahita hoe mametra tanany jesosy misitrana fa misy fotoana koa jesosy tsy mahita trana fa manino miteny fotsiny izy amen androana tsy mila fametra tana anao fa miteny fotsiny zay trina aminao a dia afaka nasitrana anao manaraka jesosy nizaniza mararety androany a raisy fotsiny teny nizaniza misy mety mararany amin'ny vatany any a apetrao zay marary apetrao amin'ny faritra zay marary ny tanany fa amin'ny anara-miain'i jesosy zao ankehitriny zao a mialana esprit d'infirmité rehetra ao anatinao mara-miain'i jesosy satria tenin'andriamanitra latsaka eto a eo amin'ny tenanao izy izy ny tenin'andriamanitra misy teny tsy mahasaka anazy ny ezina amen ny ezina zany tsy afaka anao ininona mihitsy rehefa mbola présent tenin'andriamanitra tenenina akaikinao manana foana i tenin'andriamanitra io ao anaty hoe amen dia zay mpatonga Colossiens chapitre 3 verset 16 resinao fotsiny Colossiens chapitre 3 verset 16 dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe que la parole de Dieu abonde dans vos cœurs amen andriamanitra tsy miteny hoe que la parole de Dieu izy a hoe reste fotsiny fa abonde zany tena tokony tena be dia be mitosaka mihitsy io tenin'andriamanitra io satria rehefa be dia be tenin'andriamanitra ao anatin'ny fonao a dia maninona iny tenin'andriamanitra iny maninona manana ny aizina rehetra eo anatin'ny vatanao sy ny fisainao sy ny mombanao ray manontolo amen tsy afaka manao ininona mihitsy ny ténèbre rehefa feny tenin'andriamanitra ianao satria puissance an'le teny a au-dessus lavitra n'iny puissance an'le ténèbre zay tsara ho tsara foana zay tenenina akaikinao feno tenin'andriamanitra ny fonao e point ray zay mila fenona ny fo tenin'andriamanitra dia ozy koa ny tenin'andriamanitra hoe zay betsaka ho apo maninona voaka ny vava zao zany lesina faharoa
ny zavatra rehetra zay mameno fonao a dia tadio tsara fa maninona mivoaka ny vavanao. Raha mameno fonao zany fanahina lava ohatra sao dia marary, sao dia maty, sao dia misy an'izao, sao dia misy an'izao, dia raha vao zany mameno fonao automatiquement iny mivoaka ny vavanao azy satria zay ny zavatra maninona mamenona ao anatinao. Dia nefa ny zavatra dangereux amin'iny a zay zavatra zay mivoaka ny vavanao sy mameno ny fonao a iny ny tranga eo amin'ny fiainanao. Dia zay mba tonga n'ilay olona manana fanainy hoe ay sao dia marary ay za ty nga misy zavatra tsy metimety mihitsy, dia tellement zay ny ao anatin'ny esprit-ny dia lasa amin'izay izy manao bilan ny médecin dia ina ny résultat ay marary miakatra ny taux de cholestérol miakatra an'izao misy tsy mety ao anatiny satria efa izy mihitsy ohatra ny baiko hoe za ranga tsy maintsy marary fa tenenina kety izy anytenenao marary ianao izy misy fotoana ny olona ihany ohatry hoe mitady ny aretina ao anatiny hoe za ngama tsy ho sitrana mihitsy ty aretiny ty ngama dia manaranaka mihitsy satria ny dadabe anay ny bebe anay a misy an'ity a dia za koa zany tsy maintsy tratra an'ity tenenina akety fa iza ny teny an'izany hoe dia tenenina akety fa iza ny inonao rehefa tsy maintsika sitrapon'Andriamanitra dia lasa mihaino zava-poana tahaka izany hoe dadabe anay sy génération anao efa tratra ny ulcère d'estomac io a dia tsisy fitra raha tsy fa tsy maintsy tratra koa zay ateoriny ohatra hoe ianao mihitsy miantso an'ilay hoe zay koa ranga mameo aretina tenenina akaikinao manaova divoatsy amin'ny aretina hoe androany ary io mihitsy mibaby ny aretina hoe amen sakaizanao ny aretina sakaizanao ny aretina misy manko manao sakaizan'ny aretina ty aretika ty ngamba dia tena iaraka eto zay dia manao silhouette zay dia misy olona manao an'izany ty aretika ty ngamba tsy afaka mihitsy efa ela be ty aretika ty tenenina akaiky hoe tsisy aretinao zany hoe rigana ny olona no tsy fisiny ny fahalalana zay zao a tsy fahalalana zay dia maninona zay zao ny zavatra mameno fony dia zay maninona mivoaka ny vavana dia logiquement tsy miala le aretina satria zay mihitsy mandesy lahatra azy hoe za tsy maintsy marary ty aretika ty tsisy aretinao zany tsona amin'ny ara-men'i Jesosy amen zay nampianarina antsika foana maninona forme koa zavatra zay tenenina ao fanatrehan'Andriamanitra efa velona foana hoe tandemy zavatra zay avoaka ny vava tenenina kely tandemy zavatra avoaka ny vavanao hoe satria zavatra avoaka ny vavanao io ke misy puissance io soit zavatra avoaka ny vavanao maninona mitondra vie sa mitondra fahafatesana sokafo ny baibolinao raha tsy matoky an'izany ianao Proverbe chapitre 18 verset 21 Proverbe chapitre 18 verset 21 Proverbe chapitre 18 verset 21 Akino rehefa hita amin'aramen'i Jesosy la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit amen tsy rehefa tsara ozy sao ozy izy mivavanao mamoaka moro a enjany zany amin'ny matin'ny parole zay tenenao io zany a afaka mitondra fahafatesana tenena akaiky enjana be zany hoe dia hitanao rehefa hainao ndray zao rehefa ohatry hoe manozy l'olona na hoe tena miteny mahery dia tadio tsara fa misy olona nge tena maratra amin'ireny tena blessé mihitsy amin'ireny satria tena ohatry ny hoe arme tranchante mihitsy le teny avoakanao satria ohatry nanao nanozona na hoe miteny ratsy dia maniny tonga dia toucheny amin'ilay cœur-ny olona izy a dia lasa mitondra fahafatesana dia ozy ny ten'Andriamanitra koa hoe ny zavatra zay avoaka ny vavanao koa zy nevana afaka mitonga maninona mitondra fiainana amen ka ny zavatra zay avoaka ny vava zany a choix foana le izy choix nefa le izy a fa miankina amin'ny zavatra zay anananao amin'ny fo dia zay ny teneny foana hoe raha vao tsy madio ny ao am-po a tsy afaka hiteny zavatra madio mihitsy a ny zavatra avoaka ny vava amen zay zao raha naharaka tsara tsika lié amin'ilay esprit sy amin'ny mateo ohatra miteny foana tsika anatin'ny fotsika foana hoe taillarary misy aretina dia zay foana koa mivoaka ny vava dia aza manantena mihitsy azo guérison satria zay mameno anao ray manontolo fa rehefa tenin'Andriamanitra mameno ny fonao dia automatiquement iny tenin'Andriamanitra iny manino mivoaka ny vavanao dia iny amin'izay anao le midéclaré sy midécrété an'ilay parole de Dieu amin'ny fiainao dia maninona teny koa izy Andriamanitra dia maninona fanahy sy fiainana rehefa miproclamé zay ianao sy midéclaré le tenin'Andriamanitra dia ninona karazana ténèbre eo amin'ny fiainanao tsy maintsy miala amen inona moa fitenena mandrakarivona teo amin'ny sekoly hoe tsofirany ny tenanao décrété zavatra positiva foana parole mivoaka ny vavanao satria maninona misy puissance ao anatin'ilay teny misy puissance afaka manafaka manasitrana afaka manapaka zioka tsy haiko zavatra zay teninao ao anatin'ny parole anao iny tenenina akaiky ny feheziny zavatra zay tenen'ny vavanao hoe
dia ozy ny ten'andriamanitra hoe jehozy izy nous a fait des sacrificateurs zany tadio tsara fa mpanjaka tsika zany a mpanjaka tsika amen raha tamin'ny anany tsika tamin'ny 2 semaines nanaraka lesina tsara dia ahoana izy mmpanompon'andriamanitra tamin'ny resaka leadership vous êtes des dieux amen Dieu na sacrificateur rehefa miteny a mamoaka décret foana amen ny décret zay avoakan'ny roi tompoko a irrévocable foana amen zany anatin'ny royaume rehefa metraka décret ny roi anankiray anatin'ny royaume tsy maintsy misy soumettre ny parole iny daholo a ny sujet rehetra anatin'ny royaume tsisy afaka hoe za tsy te hanaraka an'iny fa zaho rebelle zay rebelle dia tapahan-doha satria décret iny a voaka ny vavan'ny roi fa manaraka daholo ny peuple amen teneniny akaikinao ianao sacrificateur sady roi hoe zany hoe parole zay avoaka ny vavanao zany a décret irrévocable amen ka mba mijoro amin'izay androana amin'ny armerin jesosy teneno mimpanasitrananao na mbola tsy hitanao le izy fa tsy maintsy mitrangy io a satria ianao roi amen ka my parole anareo zany tsy afaka misy micontre zany anaran'io amen tsisy afaka micontre zay micontre an'izany dia manino tapahadony sujet rehetra ao anatin'ny royaume azonao tsara zany resaka monarchie sy ny resaka royaume ka mila fantatsika zay zavatra hoe ty zatika rehefa miteny a matahotra nyty vavaka ty mihitsy satana dia zay mampatonga ny bloqué ny vavanao io a ampidiry ny zavatra be dehibe tsy izy anatin'ny fonao a mba hicontrena le puissance goavana efa ao anatinao amen teneniny akaikinao teny rehetra zay avoaka ny vavanao io hoe a dia arme tranchante amen sokafindray ny baibolinao Ephésiens chapitre 6 verset 17 fa maninona moa andriamanitra manao fanoharana foana ny ten'andriamanitra comme une arme fa maninona satria misy bataille tokony atao a ary mila resena ny bataille a dia mila mampiasa arme amen reso Ephésiens chapitre 6 verset 17 Ephésiens chapitre 6 verset 17 Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous entendez n'andriamanitra hoe épée ny parole de Dieu. Fantatsika tsara fa épée atao ino iadivana ary mitamfantatsika tsara fa amin'ny film gladiateur eny tena tonga dia épée à double tranchant izy ny tena maranitra be mihitsy satria maninona rehefa miady amin'ny adversaire dia mipur tonga dia maninona amono tsy hoe akikikitra andrata fotsiny na iblessé fotsiny fa tonga dia amono ary tsy parazary matonga ten'andriamanitra naka fanoharana hoe ny ten'andriamanitra dia taky ny épée satria rehefa misy ny zavatra mitrangy amin'ny fiainanao dia mamoaka an'le arme ianao amen teneniny akaiky ianao ve mahafantatra fa misy arme goavana be ao anatinao dia ozy ny ten'andriamanitra ny amin'ny Hébreux chapitre 4 verset 12 hoe la parole de Dieu est vivante et efficace comme une épée à double tranchante misy dity matonga ten'andriamanitra tena double tranchante rehefa mamaky tsara tsika ny tantaran'ny légion romaine rehefa manao étude biblique rehefa manao étude amin'ny histoire zany fa ny arme ny romaine anisan'ny révolutionné ny arme tamin'izany androany hoe ny arme tena ny épée zany le be épée amin'ny gladiateur eny tsisy arme maherino zany tamin'izany andro zany fa nanao révolution mihitsy zay tena namorona arme tena maranitra be zany tsy tena tonga dia mamono rehefa ampiasainy dia zay fanoharan'izay ny ampiasainy ten'andriamanitra fait ianao zany rehefa misy aretina avoakanao le arme tenenina akenao avoay ny arme hoe misy nona ndray tsy conscient koa le manana arme fa mila ampiasana le arme satria efa ananana le arme amen rehefa misy ny aretina avoakanao le arme dia tranchenao égorgenao mihitsy ny aretina amin'ny armerin' jesosy amen rehefa mijery le film gladiateur reny zao tena tsy minhésité mihitsy tranché izy kefa tonga ia tenenina akenao zany ny ten'andriamanitra hoe any amin'le attitude mihitsy le izy na le film le ohatrany soso reny rehefa mitranché izy tonga dia charcuterie miaraka amin'ny le self azontsika tsara satria tonga tiany vita iony eo a le ennemi ka tianao vita ianao koa ny aretina ampiasao ny armanao amen tranché tonga dia gorgeux mihitsy ny aretina ny maran'i jesosy fa rehefa ataonao io miaraka amin'ny ten'andriamanitra tsy maintsy maty hoe amen ny gladiateur rehefa mampiasa an'ina tsy maintsy maty le ennemi fa tsy hoe mbola mitsidra kely eo tonga dia vita eo satria tellement tranchante tellement puissante le arme ary zay mihitsy nanaovana amin'ny arme gladiateur tamin'izany andro zany ka ianao koa manana arme mbola mihoatra amin'ny arme gladiateur ten'andriamanitra le izy azonao tsany ka io zavatra io na amin'ny aretina tsy amin'ny aretina ihany fa na amin'ny zavatra rehetra ny domaine amin'ny fiainanao a ampiasao ny armanao amen fa raha vao mifanena amin'io arme io da tenenina akeny tany
voazy zay mahafanana amin'ity arymazana anankity hoe tenenina akaikinao satria raha voaziny eo dia tonga dia vita tanteraka mihitsy ny aminy fa le izy tsy olona fa satana le izy amen so dia misy mitentena hoe ampiasaiky ny arma dia fa tenin'Andriamanitra le izy dia izy ny ennemi antsika satana satria ny ampisiny satana dia ny amotehana foana satria ny asa fanompony satana dia manino amodika andava manino idétruire amin'ny fiainan'olombelona fa ianao manana arma lehibe ahafahanao manino manohatra ny satana dia ny tenin'Andriamanitra ka mbola veloko foana fa tasoma tsara hoe izy ianao aloha tenena akaikinao ianao roi hoe ianao sacrificateur hoe zany sacrificateur zany hoe manana pouvoir andriny zany tadio tsara fa tsy esclave ianao sujet ianao tsy prince fa roi ianao amen ka rehefa miteny ianao ny décret aveloko foana ny décret irrévocable rehefa miteny roi ka aza misalatsala tsony reto raha misy tsy fisina tena tolonga dia proclame eo fa Andriamanitra mifanambinina amin'ny toko za tsy olaraka tsoandro mandrakizay zany amen zany fampiasana ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra tsy fanambonina morale ndray manko misy miteny koa hoe mifoatra mamonombony morale fotsiny zany non fa ny tenin'Andriamanitra vérité absolue zany zavatra teneny zany izy ao anatina biblika daholo efa tsy hoe farifary fotsiny teny zany on s'appuie sur des vérités bibliques dia proclamena izy mba hitanao fiainana amen misy zavatra tsy metimety eo amin'ny fiainany ankonanao décrété hoe tsy maintsy mialina amin'ny fiainana tsy maintsy milamina amin'ny fiainana tokantrano amen mivadika io kosa dia tsy maintsy anompan'Andriamanitra io amen fa tsy hoe tsy izy fikatsony angamba ny vadika ity ngamba izy ity tsy iovatsony mihitsy efa zao ve ny ataony olona mamilava dia ohatrany hoe ianao mitena izany ohatra hoe tsy tianao izy io satria ianao mihitsy nresy lahatra hoe tsy ova mihitsy le vadinao nefa nao ary mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tenena akaiky izany hoe amboarina daholo eo fanatrenan'Andriamanitra fa rehefa sitrany zavatra rehetra zany za miteny anao fa afaka résolu daholo ny problème-ny rehetra satria miankina foana ao anatin'ny zavatra zay saintsainao amen Romains chapitre 12 verset 2 averina foana ary miverimberina foana Romains chapitre 12 verset 2 Romains chapitre 12 verset 2 fakiko rehefa hita amin'ny laramena Jesosy et ne soyez pas conformés à ce monde mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu amen eto amin'izao tontolo zao izy ny tenin'Andriamanitra dia misy conformisme zany hoe misy fomba fiainana misy fomba fiteny misy fomba fijery misy fomba famindra izy ny tenin'Andriamanitra hoe ne vous conformez pas aux izy amin'izany zavatra rehetra zany fa mitaoko zanak'Andriamanitra ianao izy renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu zay nke ny asan'ny sekoly manova ny fisainanao mihitsy mba ho tonga amin'ny fisainan'i Kristy tenenina akaikinao mba ho tonga amin'ny fisainan'i Kristy hoe natongavanao eto satria rehefa tonga amin'ny fisainan'i Kristy za mitenao fa tsisy tonga dia milamina daholo ny zavatra rehetra fisainan'i Kristy tsy mba raraka mandrakizay zany fisainan'i Kristy tsy matahotra aretin'izany fa fatan'izay tokony ataony fisainan'i Kristy manino tafavoaka ary mandresy foana amen nefa tsy ananantsika izay fisainan'i Kristy zay raha tsy mianatra eo am-porotongotra Jesosy amen ahoana moa nananao izany zavatra raha tsy milona anao mandrakariva anatin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy manaiky anao enseigner mandrakariva tahaka izao satria rehefa fantatrao marina dia manino marina manafaka anao tsy ho andevitsony nefa ny marina égal inona marina égal tenin'Andriamanitra satria hozy Jesosy hoe je suis la vie et la vérité amen ianao zany raha tsy manana vérité anao dia manino mensonge ny satana foana midiriger amin'ny fiainanao ko be information anao vao mapy be vao sokafanao BFM TV dia zay information rehetra rehetra dia iny daholo Johnny Hallyday dia iny koa dia iny tena mampalahelo misy le olona mila mivavaka enjana be misy ohatrany hoe entre parenthèse kely fa misy parents zay dia hoe tsy ampianarina hono ny zanany fa aka 2-3 jours satria maty ny idolany tena tonga dia Jesosy ahoana dia hoe tsy ampianariko ny zanako fa anao deuil zay atokantrano fa maty le idolanay dia tsy nianatra le ankizy tena keo zany hoe mila hoentina mbavaka daholo zany zavatra zany miandry antsika ny Andriamanitra hitoro ny vérité fa mampalahelo ny olona ohatrany satria manino voageja ao anaty mensonge voageja ao anatin'ny idôlétrie voageja anaty fitaky ny satana ka ianao mila parole de vérité anao mba tsy latsika ao anatin'izany tenenina akaikinao mila mianatra ao anatin'ny sekoly foana hoe kaza miratsy tsony hoe sekoly amen tadio tsara fa mpianatra sidio ihany mahino mahazo note farany sy mahazo ny examen tena tsy andrindra à la fin amen ka ianao ve mba tena le tena top indrindra anatin'ny royaume
tsy resaka compétition le izy fa resaka hoe tena fantatra zay tokony atao dia mainao foana le izy satria enseigner anao sy former amen tena iny akeny maneke foana former na hoe ten'Andriamanitra tena mahafinaritra be tena manovany ao anatinao mihitsy ahafahanao tena ohatry hoe araka ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra le tena hoe araka ny fon'Andriamanitra ka ianao raha misy miteny foana hoe ianao koa hoe dia tsisy atao mihitsy rehefa samedi après-midi fa iany-teny foana dia teneny hoe tena iany-teny foana tokoa hoe amen satria fantatro hoe fa iteny io ihany io manino io mampahomby amin'ny zavatra rehetra amen ka tariko izy tariko le mbola namana le mbola mety hoe rehefa tsy metimety reny satria ianao mahafantatra zao hoe misy vérité misy zavatra tsara tariko izy amen ary zao koa miteny rehetra zay azonao sy ampiarinao dia tadio tsara fa tsy maintsy misy reflet foana iny amin'ny environnementanao amen dia reny gaga ho azy fa ianao maneke foana formena raisy tsara foana ny teny dia ho hitan'ny olona ho azy ny fri ao anatinao amen sokafy ihany ny baibolinao ao amin'ny Marc chapitre 11 verset 23 fakikira vita manarany Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa nazovy ny ilaza amin'ny tembory ity hoe mifindra ka manjery an-dranomasina ka tsy hanahana ampony fa ino fa ho tonga ny zavatra lazaina dia ho azy izany amen ety ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tsy maintsy mila miteny loha tena akeny tsy maintsy mila miteny hoe miteny mpohatra zany tsy afaka hoe jerenao masinao fotsiny dia anao hoe manao optimisation dia miala non tsy maintsy mila miteny tena akeny tsy maintsy mila miteny hoe satria matoa anao men'Andriamanitra vavy dia natao hitenenany fa tsy hoe jereko fotsiny amin'ny masiko dia fixeko dia milatsaka ity ambohatra io non tsy ohatry zany le izy fa tsy maintsy mila midécréer dia parole eo amin'ny vavy amen na Jesosy tsy maintsy niteny foana nasitra sitrany ianao mitsangana ianao mandehana ianao tsy maintsy misy parole mivoaka foana zay le disy koa le afantany amana sy vany hoe rehefa mivavaka ve dia afaka amin'ohatra fotsiny ahoana nafantaran'Andriamanitra ny eo am-ponao raha tsy déverseny ao vavanao zay pensée zavatra ao anatinao sisy dika mihitsy zany fa avoay le izy avoay ao anatin'ny fo mba tian'Andriamanitra hita inona mihitsy mba ao-ponao ka ohatrany koa fonctionne raha tianao ny aomby dia avoay le teny efa ao anatinao dia jereo le izy dia jereo ny akaikinao raha tsisy zavatra eo amin'ny fonao tsisy zavatra afaka teneninao vavanao amen nefa ianao mila miteny hitanao miverina foana izy mila enseigner anao mila fokisina tenin'Andriamanitra mba hivoaka foana tenin'Andriamanitra io ara-potoana amen dia jereo sara fa Marc 11 chapitre 11 verset 23 io resaka hoe aza mihanahana mihitsy hoe rehefa fantatrao zay tokony atanao tenenina izy dia tsy maintsy mifindra montanina rehefa tonga zany ny aretina inona ny réaction tokony atanao hiditra amin'ny pratique amin'izay tsika tsy à gauche à droite tsony miantso ny pompier na miantso le 17 na makany amin'ny urgence fa tonga dia inona alève ny arme amen tranché ao ny aretina manamenan'i Jesosy satria anananao le arme double tranchant toy izay ny tenin'Andriamanitra amen zay fotsiny izy tenaka zay fotsiny le izy hoe expérimenté amin'izay hoe le izy andamo izy fa tsara Jehovah amen ianao tsy afaka hita an'le izy mihitsy raha tsy manandrana aloha zay talidy foana tsy afaka hita ianao raha tsy manandrana zay ny nampianarina antsika anatin'ny sekoly exercice amen tenin'Andriamanitra zany tsy resaka fotsiny enseignement théorie be dia andao fotsiny resaka fa misy pratique le izy androany zao rehefa ampiasa an'izay zavatra iray ianao dia matiki fa tsy maintsy ambala anao zay zavatra iray amen satria tsy tenin'Andriamanitra izy tsy tenin'olombelona azafady fa tenin'Andriamanitra amen ary ozy tenin'Andriamanitra Andriamanitra ozy tsy olombelona ka andainga rehefa miteny izy dia tsy maintsy efaina tsy maintsy tanterahana amen ka ianao mila manana conviction ferme hoe misy zavatra nanako fa atao anaty amen ianao koa mila manana conviction ferme au moment ampiasa io zavatra io tsy maintsy mamaly anara-potoana io amen avy koa ny petera sy zona tsy nanana doute une seconde mihitsy vao hiteny amin'ny telalahy ty malemy hoe tsangatsangana zareo ve ozy nara nieritreritra hoe hiteny zay dia mbola sao dia tsy tsangana io tsy nanana eritreritra an'izay mihitsy satria fantan'izay inona amen dia ozy izy Paul hoe fantatro zay inoko amen ianao koa raha fantatra ao zay inonao za miteny anao dia ampiasao ny vavanao fa tsy maintsy tranga le zavatra nytediavinao amen nefa raha tsy fantatro ao zay inonao dia mbola misalasala foana ianao ka ny antony sekoly dia mampianatra antsika mihitsy hoe inona ny zavatra tokony fantarina iza ny identitéako inona ny zavatra zay ananako amen ka zay hoana izy ny zavatra misy fotoana ny olona manana zavatra fa tsy hainy mampiasa izy na tsy hainy misy an'izy akory ao anatiny dia lasa manino be dia be le kristianina mahafatitra an'i Jesosy fa mbola olona amin'ny resaka hoe aretiny
mbola voara misy tranga dia tonga dia tsy mbola marany fanafody tonga dia vao misy migraine vao misy aretina to tiaratanako aspirine paracetamol aspégique tous de pharmacie tonga dia feno anatin'ny salle de bain nefa nisy mihinana jesosy tsy critique ilay izy fa rehefa da tena manana an' jesosy izy tokony fatana izay tokony ataony amen ianao ohatra ianao zao mety nde critique zany non tsy critique ilay izy fa raha fantatro ny identité anao tokony izay nijoroanao e amen ka tsika tsy avy ety amin'ny tany tsozo ny ten'andriamanitra fa avy any an-danitra zay zavatra koa mila tsaronao foana zaky tsy miakina amin'ity zavatra misy ity nomba fa nomba dia avy any ambony amen teneniny akaikina mila rehefa manao zavatra hoe dia mila manao zavatra foana ara-panahy amen na zavatra jireny masinao any jereo foana amin'izay spirituel na zavatra rehetra amen zay zavatra iny aza diny mihitsy zay zavatra ray amen mila manana fijery movampany fa tsara nge tantaran'andriamanitra mahafinaritra be miaraka amin'andriamanitra rehefa niresaka andriamanitra tamin'ny abrahama taditsaka abrahama mbola tsisy koa niresaka isaka Genèse chapitre 15 verset 5 noteo tsara fotsiny Genèse chapitre 15 verset 5 dia osy andriamanitra dia abrahama mbola efa zokony be zany tsisy resaka zaza mihitsy dia osady andriamanitra zareo nge nkitany mbola tsy misy akory le taranaka mbola zaka mbola tsy hita kory dia ozy ohatran'io prospérité anao ianao mila manana fomba fijery ohatran'andriamanitra zany andriamanitra zany efa mimagine zavatra be de be ohatran'ny amin'ny abrahama ohatrao mitanakao reo tanakao dia anao zavatra be de be ohatrao nefa nisy any mbola tsy niteraka akory zay le maso fijery ara-panahy amen satria tian'andriamanitra sarena mihitsy ny vision any abrahama hoe tsy ianao nge valopolo taona dia tsy hiteraka mihitsy tsy hoe sara koa nge fa ménopause dia tsy hiteraka mihitsy fa za supérieur amin'ny ménopause izy andriamanitra amen zany andriamanitra mpamorona afaka milovany zavatra rehetra amen zay zavatra mihitsy volen'andriamanitra atao masom-pana sokafy ny vision anao dia zay mpataony abrahama teny amin'ny andriamanitra teny abrahama zay rehefa lanitra zao rehefa mandeha koa dia aza manao ohatr' zao ohatran'le fardeau du monde reny famonjena foana lanitra anosy david avy any amin'ny lanitra ozy ny famonjena amen miandrandra foana zavatra any ambony manana foana vision lavitra satria tsy zay zavatra traversenao androany akory midika fa hoe io foana amin'ny fiainanao dia tsy iova mihitsy dia tsy voatra mihitsy fa tadio tsara fa mbatikilo any andriamanitra manokatra lanina goavana ho anao amen andriamanitra zany tsy niconsidéré amin'ny problème ny abrahama hoe tsy zanaka ty fa izy efa tsy zanaka tsisy akory dia efa amina miliara sady ny zavatra eritreretiny andriamanitra ho an'izy ho any abrahama tenenina aketo mila manana fomba fijery ohatrantsika hoe dia tsy jereo koa elisa sy le mpanompony tamin'ny nanafika ny maramila ny assyrianina elisa tonga dia nanana vision be misy armée de feu manodidina azy fa le serviteur mbola natao hoe matsika matindray teny mily nefa ny elisa tonga dia niteny tamin'andriamanitra hoe Dieu ouvre ses yeux amen satria tiany elisa hoe tsy ho zavatra hitanao masinga ny etanao e fa misy zavatra lavitra mihoatra an'io any ambadika any fa raha mila anao dia hisanga aminao le izy amen tenenina keny mila misokatra amin'ny vision anao hoe ao anatin'ny aretina zany ianao tonga dia mieritreritra sady fa ao anatiny io any ny fanasitranana amen ao anatin'io aretina io ihany misy ny fanasitranana amen fa avoay fotsiny le izy avoay fotsiny le izy dia atao présent ara-potoana fa tsy maintsy mamaly foana io miaramian'i jesosy dia zay ny teneko hoe zavatra efa fantatra le izy fa fanatry-andriamanitra ampatsahivina le izy miaraka amin'ny fiasan'ny fanamasina dia ancré sy mahatsara anatinao zay zavatra ray za mahita fa tsy taky nidiranao ety nivoanao ety rehefa avy eo amen fantatro amin'izay zavatra tokony ataonao ka nininona maladio fanena aminao tonga dia tranchénao fotsiny trotro zao amen satria fantatro misy arme puissante be sy koavina be ao anatinao ka io aza misalasala tsony Matthieu chapitre 10 verset 8 dia miteny misy andriamanitra atsakany no maty ianao zany sokony atao ohatra misy raha misy maty fa tonga dia vao mainka anao tonga dia anao arano vakansy tonga dia naran'i jesosy mitsangana raha maty amen satria efa décret menanao zay manatanteraka fotsiny ianao fa rehefa marina teny andriamanitra dia tsy maintsy hitsangana no maty io amen ny olona rehetra fa miteny mitsoaka daholo fa ianao le mijoro farany satria fantatrao hoe fa ao anatinao le solution ka dio tsara hoe atsika zanak'andriamanitra solution an'izao tontolo zao e zao tontolo zao nge tena mitady solution tsy zavatra mety amin'ny fiainany fa any amintsika le izy fa tsika mila mijoro sy mampiasa le izy mba ahafahan'izao tontolo zao mahafantatra hoe tena misy zavatra miavaka koa ka iany amin'ireny zanak'andriamanitra reny dia iny le izy le maninona le manomboka manatona antsika sy fatiny fa miavaka tsika fa raha tsy hetsika ary mampiasa le izy ara-potoana ohatra fotsiny raha taka ny réaction zao tontolo zao tsika rehefa marary makany médecin traitant manao bilan rehetra dia inona dia zao tontolo zao dia hita différence samitsika sisy fa tsy maintsy hita le différence ka zay différence zay mila cultive anao isan'andro amin'ny alalan'ny fiampiasanao ny tenin'andriamanitra mandrakariva amen tenenina keny ianao nge olona miavaka ianao e miavaka anao satria ny tenin'andriamanitra hoe vous êtes la lumière du monde
vao mivoaka ny tanana dia zao ataovy je suis la lumière du monde amen je suis le sel de la terre nizaniza mifanenamiko a dia tsy maintsy misy kasika amin'ara-men'i jesosy zany fomba fiaina reto miaraka amin'andriamanitra na dia tsy hitanao any izy proclamenao vavanao foana izy fa tsy maintsy mitonga le izy satria mino anao ary mijoro anatin'le izy zay nge le herin'le tenin'andriamanitra ka manana fomba fijery foana spirituel ohatra lazarus ny olona fa mitomany hoe fa maimby io efa 3 jours ny pasany jesosy andeha izy amoasa olona matory fotsiny io jereny le fomba fijery jesosy zany tena tsy limité mihitsy izy amin'ny zavatra quoi que ce soit fatany fa vao mijory fotsiny izy dia afaka manino manangana ny lazarus ianao koa mila maonona zay fomba fijery zay ohatra ny zanaka vavy mijaina ny olona koa tomany daholo fa jesosy fotsiny vao mijoro tsangana izy dia tsangana le izy olona ny teny koa izy foaziko izy fa matory ny olona zany mahita mifafatesiny fa jesosy tonga dia mahita hoe olona efa mitsangana zany ny fomba fandeha ara-panahy ka ny fomba fandeha ara-panahy cultive ny isan'andro tena cultive ny isan'andro le izy tsy azo eo aneo fa arakaraka nao mandroso miaraka amin'andriamanitra arakaraka misexercer hitanao ny sportif rehefa misexercer dia manino muscle mame manino me mitomba chaque fois dia iny bolt mavita manao an'le speedna 100 mètres fa tsy hoe bolt olo miandro fotsiny miakina amin'ny tanao ananany izy dia anao fotsiny zany tianao fa na dia manana talao iny ary izy resy any satria tsy misentraine izy tsy misy musclé tsy manao préparatif ka ohatrany koa zanak'andriamanitra mila mianatsika satria penenaka ianao andeha lavitra be mihitsy ianao hoe ka ianao alohany andana lavitra mila karenaka tsara dingarazy lanitra amen ka androany sitranina daholo ny ao anatinao rehetra sitrana ny coranao sitrana ny amanao sitrana ny esprit anao minara-men'i jesosy amen teneny hoe raisiko fotsiny zany satria tenin'andriamanitra zany amen sokafa ny baibolinao 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Pierre chapitre 1 verset 23. Fakina rehefa hita amin'andriaman'i Jesosy. Étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure pour toujours. Amen. Tenin'andriamanitra dia milaza tsotra eto fa rehefa teraka vaovao ntsika dia teraka tamin'ny semence incorruptible dia iny nateraka tao anaty teny. Amen. Teneniny akaikinao hoe ianao dia nateraka tao anaty teny. Jacques chapitre 1 verset 18. Ataovy parallèle amin'izay Jacques chapitre 1 verset 18. Jacques chapitre 1 verset 18. Fakika rehefa hita anaran'i Jesosy. De sa propre volonté, il nous engendrait par la parole de vérité. Amen. Engendré aux antiques par la parole de vérité. Zany hoe misy fiandrasana teraka tao anatin'ny teny avereny ihany za dia teraka tao anatin'ny teny. Zany hoe raha teraka tao anatin'ny teny zany ianao ny source anao dia ny tenin'Andriamanitra. Ka ianao raha te aompy tsy maintsy connecté amin'ny source io foana. Amen. Zay mahatonga antsika tsy afaka misubsister raha tsy misy tenin'Andriamanitra satria nateranao ny origine anao dia tamin'ny alalan'ny teny. Tenina akaikinao tamin'ny alalan'ny teny ny origine anao hoe. Ka ianao raha te aompy hoe dia tsy maintsy miaraka amin'ny teny io mandrakariva. Dia asa raha nahainy tsara tsika ny esprit vita amin'ny larbi. Raha tenao nina vitamine, super vitamine sy ny oligo-élément rehetra izay ilain'ny vatanao, mila mihina vitamine anao. Sady zany amin'ny corps physique. Fa amin'ny spirituel misy zavatra milavitra mihoatra ny vitamine A, B, C, D, vitamine ao anaty baiboly. Vitamine A égale l'amour izy sika, vitamine B égale baiboly, vitamine C égale Christ, tenin'Andriamanitra daholo, vitamine D égale Dieu, vitamine E égale l'espérance. Ozy ny tenin'Andriamanitra fanantenana zay tamin'izao tontolo zao izy tsy fanantenana intsony fa fanantenana zay tsy hita maso izy no tena fanantenana. Nefa fanantenana tsy hita maso le Andriamanitra miasa ao amin'ny tsy hita maso fa rehefa hiasa izy dia hita ao amin'ny hita maso. Ny espérance zay hitanao zao tontolo tsy tena tsisy espérance intsony satria vao mamaky BFM TV anao crise, chômage, tsy zavatra mandeha amin'ny laonina. Raha iny foana ny interanao tsy zavatra izy. Raha olona nge raha miankina amin'izao tontolo zao ty zavatra negativa foana satria ireny ny fanantenana hita maso. Dia ozy ny baiboly raha reny ozy ny fikirina tena tsisy fanantenana intsony fa misy lavitra ozy fanantenana tsy hita maso zay tena fanantenana. Ka zay fanantenana zay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vitamine F égale foi. Amen. Zay manana foi no maharesana zao tontolo zao. Nefa raha te hanana foi no mila ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tenena gany zay foana ilay izy hoe. Ary tsy miala amin'izay tsika hoe
vitamine G, God is good. Amen. God is good all the time. Zany tenao fa ataovy ABCD io dia ataovy izay attribut rehetra fantatra amin'Andriamanitra dia mideran'Andriamanitra fa tahaka ny fiasan'ny vitamine ao anatin'ny corps satria misy ao vitamine B mahatsara maso zay tsaiko tsy metimety rehetra amin'ny fiainanao proclamer vitamine A zao ny ilaiko B C D E F G vitamine G égale Jésus. Si on m'a dit, moi je m'appelle Mam, je suis, moi je m'appelle Jésus, je suis ton sauveur. J-E-S-U-S. Alléluia. Et nous ça là, J égale joie, E égale espérance, S égale sauveur, U égale ma fata, participer que c'est U, se mettre mis attribut, comme t'as dit que tu mets mis attribut fond, U égale union, amen, S égale, salut, alléluia, tena tsara hoe miaraka amin'Andriamanitra ka zao ny vitamine zay ilainao ataovy l'alphabet rehetra izy mahita le vidéo amin'ny YouTube izy le ohatrany momba ny Andriamanitra izy dia rehefa miteny le izy dia misy attribut an'Andriamanitra daholo na amin'ny hirany impact iny dia efa hitantsika le hoe Dieu izy l'étoile du matin hitatsika fa tena rehefa mitatitsika ny attribut ao amin'Andriamanitra daholo ny zavatra ilaitry ny olombelona rehetra sauveur izy joie salut rédempteur izy guérisseur izy amen sekoly ny fanasitrany androany nizaniza marary tsy tritany anao amin'An'i Jesosy amen satria tonga ato le mpanasitrana anao amen amen za mahita fa tena miavaka ianao amen ary tonompona fa tsy tahaka ny diranao hoe tany voanao hoe tamin'aran'i Jesosy amen dao tsika hitsangana mivavaka fotsiny tsika sotran'Andriamanitra tsika fa mbola nandefa ny teny indray izy anasitrana antsika amen tenenina kaiky nandefa ny teny Andriamanitra hoe anasitrana amen mino hoe an'izany zavatra satria izy miteny anasitrana ka ty zany tsisy fika hoe rehefa miteny fa izy dia teny anasitrana tokoa fa izy miteny tsy maintsy marina zay lazaina amen asondrato ny vavakao dia saoly fotsiny Andriamanitra dia proclameo fotsiny hoe efa lovako ny fanasitranana raisiko ny fanasitranana mivoaka eto salama amen ary tolongo koa fa naizanaiza aleako dia mitondra an'izay fanasitranana izay dia tolongo koa fa ty tanako ty tena misy tena goavana be tsy ty tanan'Andriamanitra ty ary nizaniza metraka tanana hoe dia maninona kosirana avokoa asondrato ny vavakao amin'anaran'i Jesosy ray masina tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy mbola misotra sy makasitraka anao zay Jesosy misotra fa tena mahafinaritra koa miaraka aminao sotra ny amin'ny teny fampaherina zay menao indray tamin'ity takarivo ty sotra Jesosy manao fa fantatra zay ny zavatra zay tokony ataonay fotona ny amin'ny identité zay misokatra Jesosy ny amin'ny vision zay misokatra misotra Jesosy kay fa misy alina tena goavana be ao anatinay sotra Jesosy fa guérison divine kay efa ao anatinay zavatra tsy angatanay intsony fa falovanay satria diakapoka taminao efa nanovany amin'ny fanasitranana matoko feny zay Jesosy Kristy fa rehefa ivoaka amin'ity toerana zay dia fanasitranana mandehandeha mihitsy ary nizaniza Jesosy olona metranay tanana dia tsy maintsy sitrana satria mamaly anay zany satria efa nananay izy ary avoakanay raha-potoana makasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavana sy famindram-ponao ary makasitrana sady ny amin'ny vavolombelona zay iseho eo amin'ny fiainanay tsirairay avy satria Andriamanitra fitiavana ianao ary marina ianao amin'izay lazainao dia raina mandrakizay anaranao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen tehatsika eo any tenin'Andriamanitra pasteur teneno kaikinao afaka sitrana amen dia herytsika aloha androany fa mba libra tsara tsika ataotaovy ataotaovy Alleluia Andriamanitra androany olona afaka zany olona afaka zany androany zany tsy mentsika toerana dia voly sahara etsika tsara mihitsy ande tsy mentsika toerana dia voly sahara Alleluia famasina raha tanteratsika Jesosy afaka zay Jesosy misaotra afaka afaka
Alléluia. Tena kaikinao mpandresy ianao mipandresy mila mikotrana foana tena kaikinao mila mikotrana mila entraînement mpandresy alléluia arabao titizy champion hoe alléluia mandiza champion inona ty champion coincé zany Si tu sais que tu es champion et qu'il y a un champion à l'intérieur de toi, alors Loulé. j'ai un message pour toi ce matin. Écoute ça. J'ai un message juste pour toi. Tu es un champion. Ici dans ce lieu, est-ce que tu entends ces mélodies? Souviens-toi de ton autorité. Champion, champion, c'est ce que nous sommes. Champion, champion, c'est ce que nous sommes. Champion, champion, c'est ce que nous sommes. Champion, champion, c'est ce que tu es aussi. Et ça, juste pour toi, il y a des champions ici dans ce lieu. Lorsque tu entends cette mélodie, souviens-toi de ton autorité en Christ. Champion, champion, c'est ce que nous sommes. 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 C'est ce qu'il a fait de moi avec autorité sur mes ennemis. Il m'a promis que j'aurais toujours la victoire sur tous mes ennemis et l'autorité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes? Dis à ton voisin, tu es un champion à cause de Jésus-Christ. On va marcher comme des champions. C'est les champions les manines. Pas les champions mapiakat. Si on est ban, c'est faible. Alléluia. C'est qu'il y a des champions manines, hein? Champion, c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'il a fait de moi. Allez, va proclamer. Champion, c'est ce que nous sommes, des champions. Des champions, c'est ce qu'il a fait de toi. Des champions, c'est ce que nous sommes. Des champions, c'est ce que nous sommes, des champions. En toutes circonstances, tu es un champion, des champions. Alléluia. Merci qu'on a des mains. Alléluia. Des champions, pas des faibles. Nous sommes des champions. Tamin'ny intercession tsika dia nanomboka tamin'izay afana mahery ao anatinao. Kitiona akaikinao ifampizara le aina ifampasy ao amintsika. Tu es un champion. Fanamahery ao anatinao. Les champions tao amin'i Jesosy ao anatinao. Afaony olona. Sitran'ny olona. Torohevitiavana ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavan'Andriamanitra matozo ahy. Fa fahasoavan'Andriamanitra matozo anareo. Amen. Tehakitsika an'Andriamanitra.